Faly miaraba antsika tsirairay avy anambara amintsika ny vaovaony amin'ny fitoriana no anaovana an'izao vidéo zao. Isy fitoriana izay ho atao any a Diego amin'ny 19 20 21 19 zany sabotsy 20 lahady 21 alatsinainy oktobra ireo ho avy zao zany amin'ny enin'ora sasany ao amin'ny fikambanana mpiaramaky ny baiboly ao amin'ny trano fikambanana mpiaramaky ny baiboly zany ao a Diego ao amin'ny Grand Pavois. Anasana antsika tsirairay avy izao fotoana izao, tsy hanavahana na iza na vieza na manao ahoana fa ho an'ny olona rehetra ny filazantsara. Ny tanjona tsy taona amintsika amina antoko-pivavahana na fikambanana fa ny tanjona dia anambara an Jesosy Kristy lalana sy fahamarinana ary fiainana, hitondra amintsika ny teny tsy misy kilema. Zao vaninandro iainantsika zao dia vaninandro ny fifangaroarona, vaninandro ny fifamaofao zany, mifamaofao ary tsy fantatra intsony hoe inona ny marina inona ny diso, ny marina toa lasa diso, ny diso toa lasa marina, ny tsara toa lasa ratsy, ny ratsy indray ny lazaina ho tsara. Zany zao vanim-potoana iainantsika zao. Amin'io fotoana anankitelo ireo isakarivo ireo dia anasana antsika rehetra. Raha afaka tonga ianao amin'ilay telo, izy telo isakarivo dia tsara zay. Raha mety hoe ndray amin'ireo ihany ahatongavanao tsy maninona, afaka tonga ihany koa ianao. Fa anambarana anao an'izay hoe inona ny marina, inona no ambaran'ny tompo ny amin'izao fiainantsika izao. Anambarana amintsika ny filazantsara ny Jesosy Kristy irery ihany. Satria voalazan'ny tenin'Andriamanitra ny eo amin'ny Galatiana hoe misy filazantsara hafa ary izahay ozy izy na ny anjely ilaza filazantsara hafa noho izay efa nilazaina dia aoka izy ho voaozina. Dia amin'izao fotoana nefa tena be da be ny milaza filazantsara hafa, lasa tsy mifantoka amin'ny Jesosy fa toko hoe mifantoka amin'ny hoe tonga avy ianao fa misy rano vaovao tena feno fitahiana ity dia izay tonga rehetrarehetra isotro an'ity rano ity dia ho tahina dia ho vahany olona ihany dia ho sitrana izy. Tonga avy ianao fa misy mofo nentina spesialina mihitsy ho anao dia azo ny mofo io anao dia ho tahina dia ho sitrana dia ho afaka. Aiza ho aiza amin'ny filazantsara zany zao zavatra ampahany, zavatra misy amin'izao vanim-potoana antsika zao ary dia maro ny miazakazaka makany. Zavatra misy koa dia zao hoe le olona maiky amin'ny zavatra hita maso ary ny anafahana anazy amin'ny zavatra matery azy atao tany no mamaiky azy fa tsy hamonjena ny fanahany ho voavonjy ho tafiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa tsy ny mofo no mahavonjy anao, tsy resaka rano no mahavonjy anao, fa Jesosy Kristy mihitsy no mahavonjy. Ary io filazantsara Jesosy ny tiana ambara. Misy koa hoe tonga avy amin'ny fotoana foana dia mandoava vola be da be dia ho tahina sy azo fanafana. Fa fitaovana zany hoe ilaina ahafahana anaovana ny asan'Andriamanitra zany rehetrarehetra zany iasany zao ny tena ivony dia Jesosy. Ampahany zavatra zaraina amintsika moa zany fa tena tiana tenena amintsika hoe mila miverina amin'ny tena filazantsara marina isika. Miverina amin'ilay hoe tena teny tsisy kilema filazantsara ny Jesosy Kristy ny fanafahana amin'ny ota sy ny fahazaran-dratsy nambarana amintsika ny fahamasinana, anambarana amintsika koa hoe le fiangonan'i Jesosy Kristy io miandry ny fiverenana eny amin'ny rao lanitra dia izay no ambara ao. Anasana antsika tsirairay avy. Averiko zany amin'ny sabotsy 19 oktobra, alahady 20 oktobra, alatsinainy 1 oktobra 2024 amin'ny enin'ora sasany ao amin'ny trano ny fikambanam-piaramaky ny baiboly ao Grand Pavois ao Atsiranana. Anasako atsika rehetrarehetra tsy hankanavaka na izy tsika na iza na aviaiza na avaiza. Maimaim-poana zany toriteny zany zany fampianaran zany tsy misy rakitra, tsy misy vidim-pidirana ary anambarana an Jesosy Kristy fa tsisy hafa ankoatran'izay. Raha tena mino ianao ary mangetaheta marina ianao dia tongava tao amin'ny havana mansakaiza rehetrarehetra ary ikasika anao ny tompo azonao fiainana ho fantatrao tokoa ny marina dia ny marina na afaka anao tsy handevo. Raha tsy any Tsiranana ianao mahazo zao filazana zao fa misy olona fantatrao any Tsiranana dia ilazao ihany koa izy ireo fa akaiky Jesosy dia hiverina mila tafiomana ny fiangonana mba ho samy ho tafiditra amin'ny samy fiara daholo ary hiara hiakatra amin'ny Jesosy eny amin'ny rao lanitra. Ho an'i Jesosy ny voninahitra amin'izany rehetrarehetra zany misaotra antsika ary misaotra antsika ny amin'ny fanohanana ambavaka ny asa rehetra. Amen.